dia tonona ho antsika mianakavy tsy hakanavaka hatrany a ny fitahin'Andriamanitra ny fahasoavany eo amin'i Kristy Jesosy. Maniry mba hatratranao anaty fahasalamana, hatratranao ao anatina fahamelombelomana izao afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Kanefa na dia tojo zavatsakotra azy ianao kanefa tojo amin'izao afatra izao dia tia hanambara aminao fotoana ananganan'Andriamanitra anao ara-panahy zao ary fotoana ihany koa amezan'Andriamanitra anao fo vaovao. Pasteur Tojo Ranavaromanana nanao miaraka aminao eto amin'ny MCTV amin'izao ora sy fotoana izao. Manasanao mpitiavana ahasoanao ny afatra iarahantsika eto na dia fotoana fomonja aza, fotoana fohy kanefa hiantso fanasoavana maharitra, hitondra fanasitranana indrindra fa ny any anatinao any. Isaorantsika n'Andriamanitra ny afatra ny iarahantsika tamin'ny fotoana farany ty hoe rehefa manana ny Kristy ianao dia manana an'ilay fiainam-baovao, fiainana misy fananganana, fiainana misy voninahitra. Ary hiditra lalantsika androany io fiainana misy voninahitra io dia fiainana misy fiadanana anaty, fiainana misy fitsaharana anaty izy io. Raha ny zavatra mitranga amin'ny olona maro amin'izao fotoana izao ny jerena dia maro miaina ao anatina tebiteby, maro miaina ao anatina alahelo, maro ihany koa ny olona velotaraina no ny fiainana fa tena mavesatra ny fo. Ao ny reraka ny fo ao anatiny ao ny feny tebiteby fangidina satria be loatra ireo zavatra nampidiriny sofina hitany maso dia nitoetra tao anatin'ny fo ka tsy zakan'ilay fon'olombelona intsony ilay izy dia miteraka farerahana, miteraka famoiza-po, miteraka ihany koa aza atao hoe karazana alahelo sy fangidina. Fa ity fandaran'ity dia natao hivavahana ho amin'ny fonao manokana, hivavakintsika. Raha tsara indrindra any an-danitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny amin'ny afatra lehibe izy ampitainao indray amin'ny alalan'ny mpanomponao androany. Tononoko fa hitondra fo vaovao amin'ny tsiraray avy zao afatra izao, hitondra fitsaharana anaty, anaisotra ireo alahelo fangidina, anala ihany koa ny amin'ireo gejany ota izay mety ny tambesatra tao anatin'ny fo sy fanahin'ny tsiraray avy. Tanterao sady ny teninao fa omenao fo vaovao izay manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iresaka mahakasika ny fotsika androany satria tsy mitombona ny hoe manana fiainam-baovao tsika kanefa ny fotsika le fo taloha izay efa rotiky ny fahotana, reraky ny adi-piainana, mavesatry ny ireo zavatra maro mifamafao. Ny fo manko dia karazana moteur anankiray izay ivo ny fiainantsika, ilay ivo izay mampiodina ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika izany. Ny Baiboly dia milaza ry havana ao amin'ny Luka 1:2 vakitsika vetivety ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nanoritsoritra ny amin'ny fiafakan'izao tontolo izao ny Tompo, nanambara ireo karazana famantarana sy ireo zavatra hitranga amin'izao andro izao, dia izao no nambarany amin'ny anaran'i Jesosy: ho reraka ny fon'ny olona ozy no ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany, fa ny herin'ny lanitra dia ozongozonina. Eto dia miresaka Jesosy fa ho reraka ny fon'ny zanak'olombelona no ny fatahorany, no ny fiandrasany. Hoe inona indray nitranga rapitso? Raha zao no nisy androany, ahoana ny amin'ny herinandro, ahoana ny amin'ny tapabolana, ahoana no avin'ny zanakay? Raha zao mividim-piainana amin'izao andro iainantsika izao zy ny ray aman-dreny, ahoana zany ny amin'ny taranaka? Dia zany zavatra mitranga zany anefa mandreraka ny fon'ny olona. Ary andro any te hanampy, tsy ny fatahorana ny zavatra hitranga ihany mandreraka ny fon'ny olona maro, fa ny amin'ireo dona maro isan-karazany izay efa nahazo azy tany amin'ny lasa. Ahoana ry havana ny oarana amin'izany rehetrarehetra zany satria raha vao voadona zany ny fotsika, raha vao reraka ny fotsika dia reraka le fiainana iray manontolo. Satria ny fo iako dia takana moteur anankiray mampiodina fiainana. Ny fiara anankiray na tsara be aza ny ety ivelany, fa reraka na maty ny moteur dia manomboka mikatso le fiodonan'le fiara. Teteny aminao ry havana, zao ny fotoana nolorantsika ny fotsika ho an'Andriamanitra. Fa ho izy nampanantena ao amin'ny Ezekela raisika vetivety ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Misy fampanantenan'Andriamanitra ao amin'ny Ezekela 9:9 ary omeko fo vaovao izy ianareo ary fanahy vaovao nataoka ao anatinareo ary isoroka amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Andriamanitra rery ihany nampanantena fa mahay manome antsika fo vaovao. Ho anao zany izay matsapa fa marary fo ianao, ny ilanao mihitsy ny mety aminao fa marary
tena ara-batana mihitsy ny tsapanao a hoe marary ny ilanao na isaky ny miaina ianao dia misy manindrona be any amin'ny fonao satria be loatra ny adi-piainana, mafy loatra ny fivadia-pitokisana, mafy loatra le fisarahana manaina tamin'ny olona tianao tamin'ny fianakaviana tena hoe tsy vitanao saraka taminy kanefa nosarahan'ny fahafatesana keriny. Androany a andeha hanolotra ny fotsika ho an'i Jesosy Kristy. Mbola hitotsika eny amin'izao afatra izao satria ny resaka mahakasika ny fo a dia mila miresaka lavalavitsika satria anasitrana ny fonao sy ny fiainanao Andriamanitra. Na izay fotsiny aza aloha ny afatra voarainao androany hoe mila manolotra ny foko an'i Jesosy a dia miala ireo vesatra ireo alahelo sy fangidiana tanterao zany. Raha azonao atao ary hetsika ara-paminaniana apetrao amin'ny faritry ny fonao ny tananao fivavakitsika. Ray tsara indrindra any an-danitro misaotra sy makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny afatra lehibe mahakasika ny fo. Ny zavatra mitranga amin'izao andro dia itao manafika ny fon'ny olona, mandreraka ny fon'ny olona, mitondra tebiteby, ao ihany koa ny manetsika fankalana sy fangidiana fa ny fonay dia atolotray anjakanao. Ary omeo anay Jesosy le fo vaovao mba hahatonga anay andeha araka ny lalanao sy ny fitsipikao. Misaotra fanay masonao. Amen. Izay ndray ny fotoana foniarahako taminao a manasanao a izarany amin'izao afatra fo izao a amin'ny namanao raha ohatra ka tao amin'ny réseaux sociaux no nanarahanao a ny afatra ny arahanao tamin'ny pasteur Kitojo raha ny avakomanana na ny fandarana fiainam-bavao zany a makasitraka tsika ny amin'ny MCTV a pacte zao ny afatra lasanao tsy resiny hoavinao.